ary indra voza mosesy taminy tsy tsara izao zavatra ataonao izao, samoreraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery noho anao izao. Exodosy 20:20, andiny 7:20 sy 8:20. Zava-dehibe ny fahasalamana izay omen'Andriamanitra ary tokony ho kolokoloina io amin'ity androany ity, alarobia 2 oktobra 5 izay anisan'ny daty malaza, anisan'ny lohahevitra malaza mahakasika ny fanavaozana ara-pahasalamana no resantsika dia tena miteny mivantana amintsika mihitsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsindrimandry mba ahatonga antsika handray am-po izany afatra sarobidy izany. Torohevitra momba ny fahasalamana. Ahoana ny torohevitra momba ny fahasalamana? Tany aloha tantsika dia efa niresaka ny amin'ny atao hoe ilay litera 8 mahakasika ny fitezana ara-pahasalamana. New Start moa zany izy io amin'ny teny anglisy, ialana tsiny. New Start, ny nutrition, ny sakafo le hainina, ny exercice fampiasam-batana, ny ny rano, ny sakafo, ny masoandro, ny fialan-tsasatra, ny fahatokinan'Andriamanitra. Reno zany le New Star. Tsy hanana fotoana betsaka moa zany tsika ifampianarana eto, fa ireto indray misy zavatra tokony ho fehezintsika mba hananantsika fahasalamana tsara. Ny voalohany dia izao, aoka tsatra ny fanaranam-po amin'ny filan-dratsy. Tsatra ny fanaranam-po amin'ny filan-dratsy. Ny faharoa dia izao, mihinana sakafo tsotra. Fa adio zany reny sakafo nomanina tamin'ny fomba ela, ary indrindra misy an'ireny singa ara-tsimika ireny, anapotika tsikelikely ny hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika ireny sakafo ara-tsimika ireny. Fahatelo dia izao, aoka ho ara-pahasalamana ny fomba fitafy. Mahasalama koa ny fomba fitafy, ka aoka ny fomba fitafy ho ara-pahasalamana. Izany dia mitaky fomba fitafy fahatsorana sy misy fanetretena. Fitafy masina. Indraindray tsika dia tratra an'ity lamaody ity, ary dia tena potika mihitsy ny personnalité ny maha isika antsika vokatry ny fanaranda-mody diso tafahoatra. Ny manaraka dia izao, aoka ho ara-pahasalamana ny fomba fiasa. Amin'ny fotoana tokony hiasana dia aoka hiasa, amin'ny fotoana tokony hitsarana dia aoka hitsahatra. Mizara telo ny fotoanantsika mandritra ny iray andro. Ny adiny 8 hiasana, ny adiny 8 dia hikarakarana ny vatantsika, ary ny adiny 8 dia atoriana ialana sasatra. Aoka ho arahana tsara zany izay fitsipiky ny asa izay. 4 mizara telo, adiny 8 miasa, adiny 8 hikarakarana ny vatantsika ao an-tokantrano, isakafoanana, isasana, iarahana amin'ny fianakaviana, anaovana ny programam-pianakaviana, ary ny adiny 8 dia atoriana hitsara. Na izany aza dia adidintsika ny tsy amerina intsony ny fandikanan'ny lalàna ny fahasalamana sy ireo fahazaran-dratsy izay manimba antsika. Aoka zany tonga dia hialana mihitsy ireo fahazaran-dratsy izay manimba. Be fankapanahy be ny vanim-potoana moderna iainantsika, tena be fankapanahy, indrindra eo amin'ny sakafo, eo amin'ity hoe haino aman-jery, teknôlôjia tena be fankapanahy be. Fa aoka ho fehezina zany ny momba an'izy ireny. Andriamanitra dia manao fanekena amintsika mba hiazona antsika ao anatin'ny fahasalamana raha toka vonan-katoy isika. Manome toky mihitsy Andriamanitra fa hitahiry antsika ho salama raha mankatoy isika. Ankatoy ve ianao sa tsy ankatoy? Andeha handray fanapahan-kevitra mba ankatoy ny baiko izay omen'Andriamanitra, ireo tari-dalana omen'Andriamanitra. Ary dia izao, misy fampitandremana omenantsika. Misy fampitandremana izay omenantsika, izay mitady hanao tsinotsinona ny fahazavana nomen'Andriamanitra momba ny fanavaozana ara-pahasalamana, dia tsy maintsy hiaram-pahavoazana. Tena zava-dehibe zany ity resaka réforme sanitaire ity. Tsy maintsy hiaran'ny fahavoazana, ary tsy misy olombelona afaka ahomby mihitsy eo amin'ny asany andavanandro, indrindra eo amin'ny asan'Andriamanitra, kanefa mifanohitra amin'ny fahazavana izay nomen'Andriamanitra, ny fampianarana sy ny ohatra asehoana. Tsy afaka ny ahomby isika raha manohitra ny tari-dalana omen'Andriamanitra, indrindra amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Mafy dia mafy izany hafatra izany.
kanefa tian'Andriamanitra ny ahasoa antsika, ahatonga antsika ho salama, ara-tsaina, ary indrindra ara-panahy. Torohevitra mahasoa azy omen'Andriamanitra antsika andeha ho arahana fa hitondra fahasalamana, fiadanam-po antsika. Hivavaka isika. Tombon tsara misaotra anao zahay. Lehibe ny tari-dalanao menao anay mahakasika ny fanavaozana ara-pahasalamana. Tianao mba ho tomombana ny fahasalamanay. Ampio hery izahay mba hifototra amin'izay nampianarinao sy nomenao ka ho salama, hifandray tsy tapaka aminao zahay. Arovy mba hifetena amin'ny fitaka izao tontolo izao amin'ny lafiny maro, amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen.